Ny jono an-dranomamy eto Madagasikara dia misy fotoana fisokafana, misy fotoana ikatonana. Ireo taliparitry ny harena anaty rano sy ny jono no manapaka izany. Tsy mitovy ny fotoana ikatonan'ny jono an-dranomamy manerana ny nosy. Raha ny faritry tasy manokana no jerena, mikatona ny fotoana fanjonoana manomboka ny voalohan'ny volana septambra 2024 hatramin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana oktobra 2024. Manazava ny antony lehibe anakatonana ny jono ny tale jeneraly ny harena anaty rano sy ny jono eo anivon'ny ministera. Ny fanjonoana an-dranomamy dia mikatona amin'ny toerana arakarak'izay fotoana mampety azy. Tsy mitovy izy io eran'ny Madagasikara. Samy manana fotoana zany ny faritra tsirairay na ireo faria arakaraky ny fitantanana amin'ny ankapobeny. Nakatonana zany dia mijery hatrany ny fitantanana maharitra ny harena anaty rano. Tafiditra ao anatin'izany zany ataontsika hoe gestion durable des ressources amin'ny teny vazaha. Raha miresaka tsika katona ny jono anankiray dia ny tanjona ao anatin'izay dia ny ampitomboana ny taranaky ny biby izay miaina ao anatin'io rano io. Fanamarihana zany ho an'ny olona izay miasa ao anatin'izay sehatra izay dia no hoe manaja ny fikatonana, manaja ny fotoam-pikatonana ary ihany koa tsy hampiasa ny fitaovana eny anatin'ny rano mandritra izay fotoana izay. Mazava ho azy any anatin'ireny didim-pitondrana ireny dia misoratra mazava hoe ny mpanjono dia mapakatra ny lakana eny amin'ny toerana izay hifanarahana ary hita ny mpanara-maso amin'ny fotoana izay andalovana. Ho fikajiana ny harena anaty rano sy fampitomboana ny vokatra no antony iray lehibe anakatonana ny fotoana fanjonoana. Manoloan'izany indrindra, manamafy ny asan'ny hatrany ny ministera ny harena anaty rano sy ny jono izay tarihin'ny minisitra Andriamananoro Augustin. Manamafy ny fampahafantarana ireo mpietsehatra rehetra manodidina ny harena anaty rano sy ny jono ny tokony hanarahana ireo fepetra raisy ny fanjakana fohibe ny ratsa mangaiky ny ministera ny harena anaty rano sy ny jono. Araka ny efa nangatantsika fikambanan'ny mpanjono indrindraindrindra sy noho ny fahitana ny fiovan'ny toetrandro dia natao ny fidin-drano ny voalohan'ny septambra ka hatramin'ny 1 oktobra isan-taona. Ao anatin'io fotoana io no fotoana fanatodizan'ny trondro dia ao anatin'io koa zany tokony androtsahantsika zanatrondro satria anatin'izay fotoana izay tokony avela milamina tsara zany ny reny trondro mba hisy zanany izy hotrandrahantsika indray. Dia inona avy moa zany mety hoe zavatra voarary ao anatin'izay ilay volana izay Andriamanitra dia salama miandry. Ny zavatra nisan'ny tena voarara moa zany dia voalohany ny fanjonoana. Tsy azo atao zany no mandeha manjono na inona fitaovana ampiasaina amin'io. Dia manarak'izay koa raha tratra mivarotra dia tsy azo atao koa no mivarotra eny anivon'ny tsena. Zany hoe raha tsisy zany ny fanjonoana dia tokony tsy hisy manarak'izay koa ny zavatra amidy eny an-tsena. Ohatra misy tratra amin'ireo mandika lalàna zany hoe manjono na koa hoe mivarotra dia miatra aminazy ny sazy ny fanandrifan'izay ao anatin'ny lalàna. Hatreto dia misy karazana, misy hoe alaina ireo fitaovana tratra aloha, ireo entana tratra koa alaina dia hosimbana. Tao amin'ny radiofy itasy no nanaovana iny fanentanana iny. Rehefa nidina ifotony tao ampefy ny taleparitry ny harena anaty rano sy ny jono ao itasy, nanazava izy fa tsy tokony hisy ny lakana ifamezivezy anaty rano rehefa mikatona ny jono. Amin'ny fotoana fidindrana ohatran'izao dia ny lakana tokony akarina fa tsy atao anaty rano mba ahafahana manara-maso ny fidin-drano. Atoby amin'ny ankarandakana ny lakana rehetra araka ny didim-pitondrana mifehy ny fotoana fikatonan'ny jono an-dranomamy. Efa fenitra napetraky ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jono ny fametrahana ny fanatsarana fitantanana ny harena voajanahary anaty rano ka anisan'izany ny fidin-rano izay tokony ho hajaina satria ao anatin'izay fidin-drano izay mba misy fitombona ny harena voajanahary azo avoazina izay trandrahan'ny fikambanan'ny mpanjono ahafahan'ny fikambanan'ny mpanjono rehetra sy ny mpisehatra hafa toy ny collecteur, ny mareyeur, ny varotra trondro sy ny olona rehetra maro samihafa mba mivelona amin'izay sy hampiarina izay amin'ny fomba maharitra. Resy lahatra amin'izany ihany koa ireo mponina ao ampefy. Ilaina tanteraka ny fanajana ny lalàna mifehy ny fotoana fikatonan'ny jono mba hanatsara hatrany ny vokatra. Ajanona ny jono, midina ny antsaha ireo mpanjono sy mpivarotra trondro. Izay zao amin'izao fikatonan'ny rano zao dia mampiasa lakana mba atao fitaterana hitondrana entana. Tsisy manjono rehefa midiny rano dia tsisy afaka mandeha loatra
le manjonona le manarabo tsisy afaka manao an'izay tsony rehefa midiny rano dia rehefa mikantona zo zany dia mijanona mihitsy aloha tsy mivarotra makany an-tsandra zay rehefa fotoana zo tonga dia efa nentina inodina fotoa. Tsy azo atao intsony araka izany ny manjono eo anelanelan'ny voalohan'ny volana septambra hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana oktobra 2024. Hiaran'ny lalàna avy hatrany ireo izay mini mandika izany fotoana fikatoanany jona izany. Ilaina ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana Foibe raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana manja fikambanan'ny mpanjono ao Itasy. Tonga zany le fotoana fidinina rano dia tsy maintsy hoe angazina daholo le lakana. Iny vohizany zay zany le lakana. Tsy afaka mihitsy foana satria fa vohy daholo zany le lakana zay araka lalana misy amintsika. Izy androany zany androany hoe androany premier bidy zany ny rano. Hitantsika amin'ny zavatra miariary amintsika ny zavatra misy fa tsy hoe sanatria hoe midiny rano dia mbola misy baranany any. Dia eo moa io moa tonga amin'ilay son'ireo asy zay marara misy any ambadimbadika any afaka mba mitsorika any anaty rano any dia tsy tokony araiky amin'izay fa rehefa hoe lalàna izy zao no manara-dalàna ny olona dia hitantsika marano afaka hitantsika ny zava-misy amin'izao fa tsy sanatria hoe mamorona ena hoe tsy manao foana fa dia hitantsika ny zavatra misy. Sina zany le fiaraha-miasa sina le tsy dia zao fotoana fa fidin-drano zao fa tokony latsaka ty misy zany le hoe teknicien fa tokony any alolobe any amin'ny volana juin na volana juin dia fa hoe atao mifepetra hoe inona. Manoloana ny fikatoanan'ny fotoanan'ny jono amin'ny faritra Itasy nanatanteraka fiofanana ho an'ireo mpiantsehatra eo amin'ny lafin'ny jona ny CSP na centre de surveillance de pêche tao Ampefy. Naharitra 2 andro ny fiofanana. Ny andro fahatelo kosa natokana ho an'ny fampiarana teny ambony vedety. Maro ireo voka-tsoa azon'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny arena anaty rano sy ny jona rehefa manaja lalàna. Mitombo ny vokatra, mihatsara ny vokatra, samy mahazo tombotsoa amin'izany na ny mpanjono na ny mpivarotra na ny mpanjifa. Voaro ihany koa ny arena anaty rano sy ny jona izay isan'ny fanohitra lehibe ny fampandrosoana maharitra izay manaja sy miaro ny tontolo iainana, mampiakatra ny toe-karena ary mitsinjo ny lafiny sosialy. Tanjon'ny ministeran'ny arena anaty rano sy ny jona izay Tariana Andriamatoa Andriamananoro Augustin.